Misaotranao Jesosy malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetra betsaka ao amponaya koa mitenenare Jesosy malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetra betsaka ao amponaya iroteny avy aminao itoetra betsaka ao amponaya. Zaraba indrindro tonga amin'ny fotoana fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra indray isika androany. Alohan'ny zava-drehetra dia andeha hanotrika ny lohantsika hivavaka isika. Misaotra anao izao fotoana mamy ahafahanay mianatra ny teninao izao, arahinay tsara indrindra sy masina sy any an-danitra. Mankasitraka anao ny fitahiana izay arotsaka ao aminay tsy tapaka, indrindrandrindra ny famelan-keloka sy ny fahasoavanao amin'i Jesosy. Mianatra ny teninao izay izao dia mitarihanay amin'ny alalan'ny fanahy masina ka mba ho voaranay miafatra tianao ampitaina. Ny anaran'i Jesosy no angatana vavaka. Amen. Ny lohateny lesonatsika androany dia hoe lalana mahakamy famelan-keloka. Lalana mahakamy famelan-keloka. Saintsaina tsy tahaka ireo fanatitra efa niresahantsika ny fanatitra noho ny ota izay hita ao amin'ny Levitikosy 4. Tsy maintsy atao izany. Mahaliana fa talohan'ny ampahafantarana ny Israely momba ny fanatitra noho ny ota dia ny fanatitra hodorana no naka ny toeran'izany anjato taona maro. Namorona izany fanatitra miavaka izany Andriamanitra araka ny fahendreny mba hanampy antsika hatakatra misimisy kokoa ny tombam-bidy lehibe hanombanany ny famelan-keloka. Tonga manan-danja indrindra amin'ireo fanatitra rehetra ny fanatitra noho ny ota. Ary naneho tamin'ny fomba tsara indrindra ny asa taon'i Jesosy amin'ny ho avy. Raha tian'ny Israely iray ho voavela ny elony sy ho voasarona ny fahotany amin'ny fanavotany ary tiany ny hampihavanana amin'Andriamanitra dia nasaina nitondra fanatitra noho ny ota teo anatrehan'i Jehovah izy. Tsy maintsy nentina teo anatrehan'i Jehovah izany satria ny fahotana dia tsy fankatoavana sy fikomiana atao amin'Andriamanitra sy ny lalàny. Noho ny famindram-pony lehibe no nanomezan'Andriamanitra famelan-keloka feno ho an'ireo rehetra izay nanatona azy tamin'ny fo feno fibebana sy niaiky ny fahotany ary nanao fanatitra. Na nisan'ny fokon'ny Israely, na ny mpitarika, na ny mpisorona, ny olona rehetra dia afaka nanatitra fanatitra tamin'ny fotoana rehetra ary nandray famelan-keloka feno sy fiadanana teo amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Tsotra kanefa mafonja ny fomba fanaovana izany. Nitondra osy lahy na zanak'ondry na koa omby-lahy izany olona izany ary nametraka ny tanany teo amin'ny biby sy niaiky ny fahotana vitany. Tamin'izany no namindrany izany fahotana izany tamin'ilay fanatitra tonga solony. Rehefa izay dia esoriny ny an'ilay biby tsy manan-tsiny izay naneho ilay mpamonjintsika mahatalanjona. Ahitantsika taratra amin'i Jesosy manerana io toky io. Tahaka ireo biby natao fanatitra izay tsy nisy kilema, i Jesosy no mpamonjy antsika izay tonga lafatra sy tsy manan-tsiny. Tahaka ny fanatitra noho ny ota sy niaraka tamin'ny saborana izay nentina tany ivelan'ny tompony Israely ary nidora, i Jesosy koa dia nentina tany ivelan'ny tanànan'i Jerosalema ary niatra tamin'ny teo Kalvaria ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Tahaka ny aretan'i Jesosy ny fangiry firian'ny famaizana noho ny fahotantsika, ny fahafatesana
tsy nanomezany antsika mamem-poana famelan-keloka dia izany koa natao an'ireo biby natao fanatitra. Tahaka ny fanatitra noho ny ota, i Jesosy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:2 manao hoe ary izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Sy ny ao amin'ny Hebreo 2:17 manao hoe koa amin'izany dia mendrika mba atao tahaka ny rahalainy amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona. Izay indray ny lesonantsika androany. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona ny fahatsiarovan-tena homeloka sy fafambaraka izay ilainao ny mametraka azy eo an-tongotry Jesosy anio. Ny rariko dia mba hitondra famelombelomana sy fanantenana lehibe ho antsika izany lesona izany, satria zava-dehibe ambonina rehetra nataon'i Jesosy antsika ny hitondra famelan-keloka ho antsika, ary mba ho tsapantsika koa ny mazava lehibe ny fahazoana izany famelan-keloka izany amin'Andriamanitra. Lesika hivavaka, misaotra raha malava no teninao irinay mba omenao anay ny tena fibebahana ka ny otanay izay mamesatra ny rehetra dia mba hoentinao eo an-tongotra ao Jesosy. Azay kosa dia handray ny fiadanam-pon'ny olona voavela elo, ahita fifaliana izay ary afaka hitsorovavolombelona fa voavela eloka no razana latsaka ao teo Kalvaria. Misaotra Jesosy noho izay nataonao, misaotra noho izay niaretanao aho. Dia nitahia anay ianao ary ampio indray izay rapitso hanao ny fianarana ny teninao. Inaranao irery ihany nanonona mivavaka. Amen. Dia manao mandra-piona aminao indray ary mirary koa ny iona aminao rapitso. Veloma tompoko. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.